Manahoanareo? Etsy kely fotsiny kely fotsiny. Rehefa mandroaka devoly dia izao ny zavatra mba tsarovy. Hoe mivavaka manao délivrance ianao zany mandroaka devoly. Voalohany aloha ny hitambarana tsy mikipy ny maso, tsy takomana ny maso, tsy manao solomaso, indrindra hoe solomaso matroka na maizina. Zay aloha voalohany indrindra zany hikambanana zay zavatra izay. Fa manarakaraka izany raha fantatra raha hita eo le ohatra hoe le zavatra mitondra an'ilay devoly, mety hoe olona na tsy fantatra na ino hoe ao amin'ny olona io ilay devoly na ilay démoniaque na ohatran'izany ilay olona sy ny sisa zany, ka hita eo izy dia zavatra atao jerena tsara mihitsy izy, tena jerena, tena vandravandrana ao amin'ny masonao mihitsy izy dia sady tseromonao mihitsy izy no tondrona amin'ny fanondro izy, tondrona mihitsy dia mihiratra tsara amin'ny maso dia vandravandrana tena tonga dia tena hoe vandravandranao mihitsy izy dia tseromona. Dia ny zavatra ataonao voalohany anontanianao aloha izy hoe iza ianao no ao na hoe izy nareo no ao, firy nareo no ao, misy firy nareo no ao. Anisan'ny zavatra tsy maintsy fantarinao zay zavatra izay dia miteny izy ato daholo zay, na miteny izy 5, na miteny izy sarery sy ny sisa, izy ianao no ao, iza ny anaranao, manontaniana ohatran'izany. Ny antony raha mamaly anao eo izy matahotra anao izy. Rehefa tsy hantany an'izay ianao, tsy fantatro akory hoe izy no ao, anontaniana ohatran'izay izy dia rehefa mandroaka anazy rehefa tiany tsarovy rehefa mandroaka devoly, tsy rojo hasina fahatany fotsiny hoe miala mivoaka devoly, miala devoly, tsy ohatran'izay, fa fantarinao hoe alefanao aiza izy rehefa asorinao ao amin'ny olona io. Ny zavatra tsy azo atao tsy azo alefanao any amin'ny elo izy na any amin'ny farihy rehetra, fa mbola eto an-tany izy mbola miriaria eto an-tany dia alefanao any amin'ny tany tsy misy olona, na any amin'ny fasana, na any amin'ny ranomasina lalina, ohatran'izay zany miala mivoaka, miala mankany amin'ny tany tsy misy olona, na mivoaka mankany amin'ny ranomasina lalina, na miala any amin'ny fasana any sy ny sisa, ohatran'izay. Fantarina ilay toerana andefasana azy dia fantarina hoe izy ny ao dia fantarina hoe iza ny anarany, firy zareo no fantarina zany rehetrarehetra zany, dia tena dia ahitana zavatra hoe vandravandrana mihitsy izy dia tseromona izy, ary tena hoe tseromona dia rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny amin'ny herin'ny fahefany Kristy sy ny amin'ny herin'ny rany sy amin'izay anarana, amin'izay hoe anarana fantatrao, anarana mitondra hery sy fahefana, anaran'i Jesosy mitondra hery sy fahefana dia rohana amin'iny izy. Izay ny fomba fandrohana anazy raha ohatra ka fantatra ilay izy. Raha tsy fantatra kosa ilay izy tsy hoe raha tsy fantatra hoe inona moa zany, fa hoe tsy voafaritra mazava hoe hita eo, fa ohatra hoe devoly mety hoe mitondra fahantrana sy ny sisa hoe rohana fotsiny dia ny tena izy dia tononona tsara dia tsy tonga dia miala ny devoly, tona fatsy tsy ohatran'izay ny tena fahiriana, fa hoe miala ny fanahy ratsy mitondra fahantsanana, ny fanahy mitondra fanakorotana, ny fanahy fikorontanana, ny fanahy ny aizina, ohatran'izay ny fanaovana azy. Ny fanahy mitondra aizina, ny fanahy mitondra tsy fahombiazana, ny fanahy mitondra n'ilay zavatra ratsy, ilay anton'ilay androahana anazy, miala eto amin'ity toerana ity, mivoaka mankany amin'ny ranomasina lalina, rohana, fantarina ilay toerana andefasana azy fa tsy hoe mialaala fahatany fotsiny.
iala izy a tsy alefanao any amin'ilay toerana amin'ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny herin'ny fahefan'i Jesosy, tsy alefanao any amin'ilay toerana tokony andefasana azy izy dia miala izy dia misavy voale dia heverinao ihany. Na miala izy dia tsy fantatra hoe mankany amin'izay tiany ale, fa fantarina hoe aliana andefasana an'ity devoly ity. Dia raha ohatra le izy hoe tsy voafaritra mazava izay dia tononona fotsiny, tononona tsara mihitsy le izy hoe miala eto amin'ity toerana ity, ny fanahy mitondra fikorontanana, ny fanahy mitondra fahafatesana, ny fanahy miala mankany amin'ny ranomasina lalina, ohatran'izay ohatra miala mankany amin'ny tany tsy misy olona, mankany ohatran'izay mivoaka mankany amin'ny efitra tsy miverina intsony amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fahefan'ny herin'ny ran'i Jesosy, fa fasana ny herin'ny ran'i Jesosy, fa ohatran'izay, fa tsy toa miala an-devoly, miala dia makaisa dia iza le izy, dia volona inona le izy, miala tsiny fa kely fotsiny fa tary dia tsy le zavatra noteneniko teo, tsy mahazo, tsy mikipy rehefa mandroaka devoly dia tsy mikipy, rehefa mandroaka devoly dia tsy manao solomaso matsoka na maizina. Zay ny zavatra tokony atao. Dia rehefa anankiray farangeza indrindra rehefa mandroaka devoly misaron-doha tsara ny vehivavy dia ny lehilahy aza misaron-doha, aza misatroka, fa manjary alainao eo an-dohanao le voninahitsy Kristy. Ao amin'ny baiboly zany, fampianaran'i Paoly zany, ao amin'ny testamenta vaovao, tsy misaron-doha ny lehilahy, dia ny vehivavy tsy misaron-doha tsara ny vehivavy, dia ny lehilahy tsy mametsaka iny fampianaran'i Paoly iny ny Korinthiana 11 iny dia mametsaka an'ilay organigramme, le drafitra moa zany amin'ny teny gasy, le organigramme hoe Andriamanitra, Kristy dia ny lehilahy tia ny vehivavy, apetsaka tsara foana izay fahefana izay fa raha vao tsy mipetraka izay dia mihezan'ny devoly. Fanampin'izay dia tsara tadidinareo le hoe raha le tenin'i Jesosy moa hoe raha Beelzeboba no androahana ny Losifera dia mifandefitra izy roa. Mila mianatra soratra masina, mila mianatra fahamarinana, mila mianatra ny zava-miafina. Zay aloha fa sao dia lava loatra fa miraly weekend, bon weekend daholo, miraly alahady mahafinaritra rahampitso. Tiako daholo nareo.